Vao zandary enina manambonaitra ambony eo amin'ny zandarmeriam-pirenena iray ary zandary fototra na grade supérieur iray ary civil iray no tafiditra ao anatin'ny raharaha fanodikodinana cocaïne ny lanja roanjato kilao tsy hita popoka tao Nosy Belleville raha ny tatitra nataony teo anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Cocaïne natratehaka tao Nosy Belleville ary efa tamin'ny fotoana andeha hanatanterahana ny fandorana azy ireo tsy hita ireo ho iatran'ny PAC teo ampelatana andreo manambonaitra ambony eo amin'ny zandarmeriam-pirenena no nisy ny fanodikodinana ireo cocaïne izay efa nogejaina ireo ary androany no nakarina teny amin'ny fampanoavana teny amin'ny PAC teto Antananarivo ny raharaha ontony papano ambony eo amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Tatrizay ary tamin'ny 2 aogositra 2024 no nisy ny fahatratrarana vehivavy roa nitondra valizy miisa 4 feno zava-mahadomelona mahery vaika karazany cocaïne ny fony tao anatin'ny colis miisa 450 izay milanja 590 kilo tao Nosy Belleville raha ny nambarany tony pampanololalana ambony ao amin'ny PAC eto Antananarivo. Efa nanaovan'ny kompania antanetana kompania territoriale tany an-toerana fitanana antsoratra avy eo ireo entanatratra ireo ary efa nogiazana araka nambarany teo anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly hatrany. Teo amin'ny fotoana ny eritreretana ny andorana ireo zava-mahadomelona ireo nefa no nisy ny fanodikodinana ireo cocaïne ireo ka tsy hita ny 200 kilao tamin'ny cocaïne araka ny tatitra azo. Efa tanatin'ny fotoana eritreretan'izy ireo fa andeha hodorana nefa n'izany zava-mahadomelona mahery vaika izay dia nisy tsy hita popoka ny eo amin'ny 200 kilo eo. Ny resaka nandeha eran'ny tanàna sy ny akom-baovao izay voaray no nafahana namantatra an'izay. Raha ohatra ka 250 kilo zany no voalaza tamin'ny voalohany fa tena lanja marina an'ireo zava-mahadomelona mahery vaika cocaïne vovoka zava-mahadomelona ireo zany dia nanjary nolazaina indray fa 110 zany hoe nisy fifanoherana zany nisy tsy fitoviana ny fanambarana izay nataona tompona andraikitra mpanao fanadihadiana zany hoe ny mpikaroka fandikan-dalàna sy ny mpikaroka ambony fandikan-dalàna misy an'izay tsy fitovizana izay ary izay no voamainka élément déclencheur zany nafana nahita n'ilay hoe fisina détournement. Taoriny izay avy eo no nandray fepetra nandefa solotena avy amin'ny cellule de brigade mixte nijery ifotony sy nanao fanadihadiana momba io raharaha io ny fitondram-panjakana hoy ny tony pampanolalana ambony eo anivon'ny PAC Antananarivo. Tamin'izay no nahafantarana sy naharesy lahatra ny rehetra fa teo ampelatana ny ireo manamboninahitra ambony ao amin'ny zandarmeriam-pirenena no nisy ny fanodikodinana n'ireo objet saisis na zavatra izay efa nogejaina tsy inona moa zany fa zava-mahadomelona mahery vaika cocaïne araka ny nambara teo ihany. Ny PAC na ny fitsarana misahana ny kolikoly eto Antananarivo amin'izao no voatendry araka ny didiny voaka avy amin'ny fitsarana an-tampony fa andray io raharaha io ho iatrany tony pampanolalana eo anivon'ny PAC. Androany ihany koa no niakatra fitsarana ny raha ny fifandraisana nisy tamin'ny tony pampanolalana ny PAC sy ny sampana misahana ny fikarohana eloka be vava mitazona ireo voaroroy. Tsara ihany ny manamarika hoe misy raharaha kolikoly ao anatin'io raharaha io. Misy ihany koa fanaravaotam-pahefana satria araka ny voalazantsika teo dia zandary enina manamboninahitra anankiray izay manamboninahitra ambony ao amin'ny zandarmeriam-pirenena ary zandary fototra na grade supérieur anankiray tafiditra ao anatin'izy io. Ny fanadihadiana moa mbola mety anitatra ihany koa hoe iza daholo tokoa no voaroroy marina ao anatin'io raharaha io satria mbola ho avy ny fotoana moa zany andraisana tanana amin'ny atsipiriana an'izay. Misy civil ihany koa nefa voaroroy amin'io raharaha io ary azo antoka avokoa ny momba ireo vaopanga ireo hoy ny tony pampanolalana eo ambonivon'ny PAC. Amin'ny herinandro hatramin'izao dia azo antoka ny anaran'ireo vaopanga rehetra izay voaroroy ao anatin'io raharaha fanodikodinana sy fanaovana fitazomana ny zava-mahadomelona mahery vaika io nanao an'ireo fanararaotam-pahefana sy ireo kolikoly ireo. Ankoatran'ny zandary izay voalaza teo sy ireo manamboninahitra ambony dia civil 4
no voatonona ary ananana profo moa izy ireo satria tratehaka reo zavatra tena belantanan'izy ireo izao. Hatrito tsy misy anarana hafa izay voalaza akoatr'ireo sy izay mety ho tompona andraikitra hafa izay tany atoerana ihany fa tsy misy olona avy aty ivelany. Androano izany no niakatra teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolo ny raharaha.